Lapa tompoko lasy tompoko vavy akafalinina atrany indray no andorana vaovao makasika ny mety ho tetry ny andro indrindra moa fa ho an'ny vaovao makasika ny rivotoza amin'ity alina ity. Ao anatin'izay ary dia tahantsika amin'ny sary fa dia efa mahazo amin'iny morontsiraka atsinana iny aloha efa miaina ao anatin'izay rivotra somary mafimafy miampy ny rotsakorana zay zany amin'ny manodididina ny vatovavy sy fitovinany iny eny fantatra dia amin'ny tapany atsimony faritra atsinanana aza izay. Raha ny vaovao farany makasika an'ity amina tity ary dia ho an'ny tamin'ny 3 horatorakandro zany dia tany amin'ny 420 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanana mananjary aloha no misy an'ny fohibeny. Ny rivotra entiny kosa dia 70 kilometatra isan'ora, ny tafiditra 590 kilometatra isan'ora, mikisaka mianatsy mandrefana hatrany izy mahafaka 220 kilometatra isan'ora. Raha ny vinavina moa hatreto dia tsy ovafiry amin'io tanjan'io ity rivotoza ty ho amin'izay idinany tanety izay. Ao anatin'izay ihany koa zany dia misy ny filazana lozano tatao zany ho an'ny vatovavy fitovinany atsimatsinanana Mangoro, Brickaville, Vatomandry, Mahanoro, Antanamboamanampotsy ary Marolambo. Mampiatra ny fepetra amin'izay filazana lokomena izay kosa ireto faritra ireto manomboka tamin'ny 9 ariva teo dia ivakina karatra Amorimany, Mantsiatrambony ary Iorombe. Mahazo ny lozamanambana filazana lozamanambana kosa miloko mavo atsimo andrefana Androy, Anosy, Manjakandriana, Andramasina, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Renivohitra, Ambohitra Atsimo ary Arivomamo, ary mahazo filazana miloko maitso filazana fanairana zany Bongolava, Menabe, Anjozorobe, Ankazobe, Soavinandriana ary Miarinarivo. Zay ny filazana makasika an'iny rivotoza iny hitantsika eo ihany ny vaovao zay toy izay fa raha ny an-dranomasina kosa dia tsy azo atao mihitsy aloha ny miandrika amin'ny saika morontsiraka manerana ny nosy indrindra moa fa dia amin'ny morontsiraka atsinana ny nosy rehetrarehetra iny sy any atsimony nosy. Ho toy ny izay ihany koa eo amin'ny toetry ny andro dia toy izao ny tsipirian'izay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina aloha zany dia mbola ho hita taratra aty amin'iny afovoantany iny toy ny orana mitsitapitapy amin'ny afovoantany rehetrarehetra mahazo ny ilany andrefan'ny aty amin'ny faritra Menabe sy atsimo andrefana Sahady izay mbola mitoy ihany koa nefa ny rotsakorana aty amin'ny faritra atsinanana ny faritra Mangoro, ny faritra Vatovavy fitovinany atsimo atsinanana ka hatraty amin'ny Taolaniaro. Mitatra tsikelikely moa zay aty amin'ny faritra atsimo andrefana zay orana mitsitapitapy izay misy tandrivon-drahona ihany koa aloha ny voamaraina aty amin'ny morontsiraky ny faritra Dianafa. Ny ankoatr'izay dia efa mandrahona amin'ny ankapobeny. Ny tolakandro kosa raha ny toetry ny andro dia mbola hita taratra hatrany ny rotsakorana any amin'ny faritra tapany atsimo nosy manontolo iny ho betsaka kokoa zay aty amin'ny faritra Androsy Anosy ary aty amin'ny atsimo atsinanana aty mahazo ny Iorombe aty amin'ny manodidina ny Analamanga kosa dia mbola isy orana mitsitapitapy kely ihany hatrany. Manorana kosa ny tendry avaratry ny nosy izy zany ny tandrivon-drahona izay ho mety arakotroko. Ny maripana kosa zany dia somary isongadina ny fidinany ho an'izay rapitso izay satria dia manodidina hatramin'ny 520 ka hatramin'ny 420 degré celsius ny aty amin'ny faritra avoatany 420 ka hatramin'ny 30 ny aty amin'ny morontsiraka atsinanana, tafidina hatramin'ny 420 zany aty amin'ny manodidina ny atsimo atsinanana sy Taolaniaro aty 720 ka hatramin'ny 230 ny morontsiraka andrefan'ny nosy mahatratra 530 kosa nefa ny ambondrindra aty amin'ny faritra Sofia. Ho an'ny toetry ny andro ho an'ny alakamisy kosa indray ary dia ny maraina moa zany dia mitohy ny orana aty amin'ny faritra atsimo andrefana sy Androy sy Anosy aty somary mbola mandrahondrahona zay raha ny tolakandro mety arahan'ora tandrivon-drahona ihany fa ny oram-baratra dia aty amin'ny faritra avaratra andrefan'ny nosy zay no hitoetra aty amin'ny faritra Betsiboka, Bueny, Sofia ary ny faritra Diana. Mandrahondrahona kosa aty amin'ny ilany atsinanana ny afovoantany mety arahan'orana manify ihany koa indraindray eny antsefatsefany eny fa dia ifandimba andrahona sy masoandro aloha raha ny faritra Sisa. Ny maripana amin'izay kosa dia efa isy fiakarana kely 420 ka hatramin'ny 720 aty amin'ny faritra avoatany, 720 ka hatramin'ny 30 morontsiraka atsinanana raha toa ka efa mihoatra ny 20 aty amin'ny morontsiraka andrefan'ny nosy mahatafakatra hatrany amin'ny 530 sahady aloha raha aty amin'ny Androy zay no ambony indrindra efatra amin'ny 30 moa aty amin'ny Betsiboka sy ny faritra Sofia. Amaranana ny toetry ny andro ary ho an'ny zoma dia
mbola mitoetra trany aloha zany ny orana aty amin'ny faritra Sofia sy Diana. Mandrahona mety arahan'orana tandrivindrahona ihany koa moa zany ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Sava. Isy orana tandrivindrahona ny alina aty amin'ny voatany amin'ny ankapobeny. Misy orana ihany koa ny faritra Menabe aty amin'ny ilany andrefan'ny faritra Iorombe sy ny tendrony avaratry ny faritra Nosy sy Androhina dia aty amin'ny ilany sanan'ny faritra Atsimo andrefana. Ny maripana kosa dia tafakatra 7 ka hatramin'ny 20 ny aty amin'ny avoatany, 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka Atsinanana, raha toka 7 ka hatramin'ny 8 ny morotsiraka Andrefana, 5 kosa aloha ny ambony indrindra dia hitantsika izany any amin'ny faritra Sofia. Makasika ny tany fahatondrivotra kosa dia ambany zay amin'ny ankapobeny raha ho an'ny teto Antananarivo renivohitra no nijerena tamin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Hijanona ho ambany izay tany fahatondrivotra zay amin'ny ankapobeny raha ny mandrafitra ny mety ho tetry ny andro no jerena ho an'ny 3 andro manaraka. Makatsitraka anao nanaraka izay vaovao izay hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray veloma tompo.